Aleluia. Aleluia. Dia ampifaliana indray no andro sonay mianada ao anaty tokantranontsika amin'ity takariva ity osy ny teny Jesosy Kristy tamin'ny mpianana tamin'izany hoe amin'izay tokantrano idinanareo izy dia tonoiny ny fiadanana ka zandritra no tononay amin'izao fotoana izao manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy le tsy famomeny izao tontolo izao fa le fiadanana avy any ambony ho amin'ny isam-batan'olona ho amin'ny isa-tokantrano anjaka betsaka ao tokantranonareo ane ny fiadanan'i Jesosy Kristy ary ety am-piantohana dia faly izay anasanao izara an'izao leva zao amin'ny Facebook ao amin'ny namana matsakaiza fianakaviana enina dia mbola tsy fantatrao dia afafazy foana ny vonao araka n'izay ambara ombeniombeny fa tsy fantatrao izay hovanany amin'ireny tsy fantatrao izay hovanana na izay afafinao zao na ny afafinao arina na hiara-vanina izy roroa dia makasitraka izay voalohany indrindra an'Andriamanitra ny ampitombontsoa izay omeny anay ahafany mbola mivelatra anatin'ny asa fanompoana hitarika antsika anatin'izao fotoam-pivavahana riva izao ary makasitraka ihany koa izay ny mpanompon'Andriamanitra izay mbola manome anay alalana tombontsoa ahafanay mivelatra anatin'ny asa fanompoana tahaka an'izao dia tsy adintsika rehetra izay tena ankasitrana indrindra tsy mafoy ny fiarantsika mivavaka isakariva tahaka an'izao tena hoe tahin'Andriamanitra manokana ianao dia tsy adin'Andriamanitra ianao satria tsy manadiny an'izao fotoana fihaonana aminazy zao ato amin'ny akaviako moa ahitantsika ny ranadany novolaina ny tena koa fehizoro izay menada no hitarika antsika anatin'ity fotoana takariva ity amelohan'ny irosontsika anatin'ny fotoana irosontsika lalindalina kokoa anatin'ny fotoana dia andolotsika narika anty hira fiderana mahafinaritra anankiray ity hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira isika. Jesús
Alleluia. Alleluia dia miny izay fanafana tsara ny fiderana tany anisy tokantrano azy misy atsika tany tena hoe an'Andriamanitra tokoa ny dera izy mendrika hoderaina sy mendrika ankalazaina ny amin'ny zavatra rehetrarehetra dia ndao atsika amin'izao fotoana izao iroso lalindalina kokoa anatin'ny fotoana tena hoe hivavakantsika hisaotra an'Andriamanitra hiderana azy satria izy mendrika ny dera araka ilay hira izay nataontsika teo hiderana azy tsika ankalaza ny anarany avo indrindra isika mendrika izy satria mendrika hoderaina izy satria Andriamanitra masina Andriamanitra mpanao tsara eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy manaraka an'izany dia angatakatsika ny fitarifana masina atao izao fotoana izao fanatrihan'ny fanamasina amin'ny isa-tokantrano ihany koa ary manaraka izay dia hifontsika ny amin'ny zavatra izay nataontsika tsy nanome voninahitra anazy nanao izay tsy nentintsika ka mendrika indrindra raha hifona satria zany Andriamanitra izay manatrika antsika izany dia Andriamanitra masina tsy aroro-paratsiana mihitsy zany Andriamanitra zany nefa zasianao dia maha-olombelona dia mifenipentipentina ny amin'ny toetrantsika ny amin'ny zavatra izay ataontsika misy raha izay noverintsika hoe mety kanefa mety tsy nanome voninahitra n'Andriamanitra hifonantsika koa zany ary hanapakantsika karazany blocage sy misakana sy zay vaky misakana rehetrarehetra apetraka ny fahavalo eo alohantsika tsy afahantsika mandroso lalina anatin'izao fotoana izao dia tena hoe tapatsika amin'ny alalan'ilay fahefana sery izay ananantsika amin'ny alalan'ilay fanazy mitoetra ao anatintsika izany mialohan'ny vavaka dia maky ten'Andriamanitra tsika izay hita amin'ny salamo fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina salamo fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina rehefa hita dia rahantsika mamaky mafy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny mpivelon-kira alagitita salamo nataon'i Davida Jehova tomponay eo endreny voninahitra ny anaranao amin'ny tany rehetra nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitrao raha jereko ny lanitrao izay asan'ny tananao sy ny volana makitana izay noforononao inona moa no ahatserovanao azy inona moa ny olona no ahatserovanao azy ary ny zanak'olombelona no amanginao azy fa efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy ary efa nosatroanao voninahitra sy fiandrianana efa nampanjakanao amin'ny asan'ny tananao izy ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambany tongony amen alleluia zany ten'Andriamanitra nataon'Andriamanitra ambany kely n'Andriamanitra fotsiny zao sianao ny zavatra rehetrarehetra dia ambany tongotritsika sianao tena hoe zao sianao no napetraka Andriamanitra ho mpanjaka n'izao zavatra rehetrarehetra zao mendrika hoderaina izy tonga teto amin'izao tontolo izao tsika sianao tanapolo ny boridana nefa ny zavatra rehetrarehetra dia efa nomanin'Andriamanitra teo daholo ho anjakantsika mendrika hoderaina indrindra izy ary mendrika ho ankalazaina andaontsika amin'izao fotoana izao tena hoe hanao an'izany vavaka zany hideran'Andriamanitra zao sianao ankalazana azy fa mendrika izy mendrika izy rehetra no mendrika hoderaina mendrika ho ankalazaina dia ndao atsika hanao an'izany vavaka zany amin'izao fotoana izao ray malala ray masina tsara indrindro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao misaotra anao izahay amin'ny fahatsaranao eo amin'ny fiainanay ankasitranay ny fitondranao ny fiainanay misaotra anao ny amin'ny zavatra rehetra misaotra ny amin'ny hery sy tanjaka ary fahasalamana ny amin'ny fitantananao anay nandritra ny tontolo andro iny dia tratr'izao takarivo izao izay misaotra fa mbola omenao indray izay amin'izao fotoana izao ahafahanay mihaona aminao ahafahanay mandreny feonao ahafahanay indray mifanatry tava aminao mpanjaka ny mpanjaka enikajy amboninahitra tokoa izao fotoana izao satria eto ianao ankasitrana indrindra ny anaranao dada ianao ilay Andriamanitra masina indrindra tsy mana-tsahala ianao ilay Andriamanitra tsy mana-taloha ary tsy mana-pandimy fa ianao no izy hatramin'izay ka ho mandraikizay ianao ilay alfa sy omega ny fiandohana sy ny fiafarana ianao ny tompon'ny fiainanay ianao no matoy izao anay ianao no antony izao fotoana izao dia mankasitraka anao izay miankoka eto anatrihanao izay dada manandratra anao fa Andriamanitra avy indrindra ianao tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka ray ny mandraka izay andrian'ny fiadanana izany ianao mankalaza anao izay misaotra anao ny amin'ny zavatra rehetra misaotra anao fa tsy voavalinay ny zavatra ataonao amin'ny fiainanay tsy manana teny izay entina hisaorana anao dada fa jereo ny fony tsirairay avy izay mankasitraka anao amin'izao fotoana izao ankehitriny dia mangataka izay fanatrehan'ilay fananao masina tsara indrindra hiaraka aminay eto amin'ity androany ity hatreho ny fanahinao izao fotoana izao satria zava-poana raha tsy eto ianao fa eniboninahitra enikajy kosa izao fotoana izao raha eto ianao ka manatrehanay ianao miasa mahery vaika eto amin'ity anio ity mikasindray fiainana ataovindray ny asa tsara anao aminay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ilay fananao masina hifonany aminao izay rehetrarehetra nataonay tsara ka ny sitraponao
ny amin'ny toe-po, ny toe-tsaina, ny toe-panahy, ny fiteny, fihetsika ity ivelany, zay tsy namevoninahitra anao, zay tsy nampiseho taratra hoe zanakao izay, dia fonana eto anatrehanao zany. Eny nisy izany. Mety nisy fotoana koa izay ny tsara olona na hoe nanambony tena teo anatrehan'ny tsy mino. Ifonana eto anatrehanao zany dada. Mamindrafo aminay ianao miantso le ranao sosabidy izay. Sasao diovy amin'ilay ranao sosabidy ny tena fosaina fanahy ny ainay ny aminay manontolo ny akanjo-pananay dada amin'izao fotoan'izao dia tena hoe fotsio tahaka ny ora-panala mihitsy satria izany ny teninao. Na dia mena tahaka ny jaka eo izy ny fahotanareo dia fotsinao tahaka ny ora-panaraka izany nao tenanay amin'izao fotoan'izao. Atotrehanao tena fosaina fanahy ny fiainanay manontolo ho fanatitra velona masina sitraka ao. Raha isoraka asotrasany fanatitra izay ataonay izany. Ninina ery, ninina fahefana androany tsy avy aminao, ninina feona teny tsy avy aminao dia akagina zany ho tankina zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny alalan'ilay hery sy fahefana izay omenao anay amin'ny alalan'ilay fanahy masina tsara indrindra ny andidina sy andravanay ny karazan'ny faharatsiana, ny karazan'ny sakana sy blokatra izay apetraky ny fahavalo eo anoloanay tsy afanay mandroso lalina amin'ny fanatrehanao amin'ity androany ity, ny fanahy tsy fifatohana, ny fivezivezentsaina, ny mampatsiahy ny olana dia tena hoe ravana sy tapana amin'ny anaran'i Jesosy zany tsy manakely ary tsy manana anjara toerana eto amin'ity fotoan'ity androany. Faka ny herinao sy ny voninahitranao no anjaka amin'ity fotoan'ity aminay tsirairay avy amin'ny isa tokantrano amin'ny isa vatan'olona Jesosy aho. Sotranao izay ny ampifandresena izay omeny ao anay. Mandresy izay noho le rano zanak'ondry amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanonanay sy anaovanay izany vavaka izany miaraka amin'ny hery ny fanahy masina. Sotranao Jesosy io. Haleloia. Amen. Amen. Haleloia. Haleloia. Tena tsara ny tompo e. Tena mihoatra noho izay eritreretintsika ny ataon'ny tompo amintsika. Mamerina trano ny fiarabanantsika amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy ny tenako amin'ny teny ity makasitraka amin'ny mpanompony izay manome sehatra hatrany hatrany dia akasitrana koa ny mpanompon'Andriamanitra izay manome tombontsoa afako ifampahery amintsika hatrany hatrany amin'ity fotoanany ity. Akasitrana hatrany hatrany ianao efa eto satria fantatro fa ny tompo efa miaraka aminao satria fantatro fa ianao rehefa tonga eo amin'ny fanatrehan'ny tompo dia tsy hiala maina zany mihitsy. Tena hoe mahazo tombontsoa goavana ianao amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Ampaherizako anao hatrany hatrany amin'ity fotoanany ity satria amin'izao fotoan'izao fantatsika tsara ty volany fitsanganana ataona fahavokarana tena isy zava-dehibe ho ataon'ny tompo amin'ny fiainako, amin'ny fiainanao, amin'ny fiainan'ny ankonana, amin'ny fianakaviana sy ny tompo Andriamanitra, izy ilay Andriamanitra. Mety mafy ny didy aman'andraikitra miandry antsika eo anatrehan'ny tompo zavatra rehetra ataontsika fa zao ianao io ilay solotenan'i Kristy anome vahaolana ny amin'izany rehetrarehetra zany. Zavatra rehetra mety hoe tena manahirana atsika, mety hoe tena sahirana mafy tsika araka ny maso-pahitan'ny nofo izay le atsetsy ny fahavalo ao amin'ny saizina sy fotsika. Fa amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy zao tsika maka tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra vakitsika mialohan'ny ivavahantsika ao amin'ny Daniel 7:1-12 vakitsika miaraka amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Ary hoy izy tamiko, ry Daniel malalo, ianao indrindra zany. Zany hoe ianao ilay mamaky izany izy ny tompo aminao androany, ry Daniel malalo, fantaro ny teny izay lazaiko aminao ka mijoroa fanirahana ho aty aminao ankehitriny. Ary noho ny laza izany teny izany tamiko izy dia nitsangana nangozozo teo hitanao zay. Misy zavatra miatraika amin'ny fiainantsika, andrandray izy io apetraka Andriamanitra ao anaty fotsika, tsy zakatsika ilay izy satria mafy Andriamanitra manko mahery izy. Tsy takatsika tsy voarefy ny saitsika ny fahalebiazana fa kosa misy tanan'Andriamanitra mampahery ianao. Ianao tsika sy ianao ivavaka mivavampinono ianao miaraka amiko amin'ity ity mba tena ahafahan'Andriamanitra manendry ianao mifanendren'ny tanany hitsangananao, tsy angozozo anao, tsy mijorozy izy, mijoro ampinono ary miaraka aminay amin'izao fotoan'izao fantatro fa mahery ianao. Ndao tsika ivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
raha eo amin'ny anara maherin'i jesosy kristy tompo makasitraka anao hatrany any amin'ny tombotsoa omeno tahaka an'izao afanay tena hoe mifampahery fampianatra amin'ity fotoanany ity makasitraka indrindra raha io satria anao dia manokatra lalana manokatra ny maso mpahitanay hatrany hatrany fa na eo ary nivesatry ny zava-drehetra eo amin'ny fiainanay na nivesatry ny fiainana na ny zavatra mandalo rehetrarehetra na eo ary lay fizarotoetra zay petraka ao koa amin'ny mazanako anay dia zay mino manatenanao zay raha teo fa metehitra aminao tanteraka fa vonina kosa zay amin'ny anaranao mahery indrindra lay jesosy kristy zanakao lay andriamanitra velona tonga nofo ampitsangana anay ampahery anay hiara-mitsangana zay fa satria eto ianao ary zany koa nitondako ambavaka nyreto olona rehetra tonga eto amin'ity toeran'ity zao hiara-mitsangana amin'ny kery sy amin'ny fahefana amin'le raso sarobidinao sy le teny filazana magaga lay teny vavolombelona mahatoky izay efa nomenao anay. Halleloia. Makasitraka indrindra tompo amin'ny anara maherin'i jesosy kristy tompo nao nandratako izany vavaka zany mitsangana mikery any zanako rehetra misotra raha io. Amen. Amen. Halleluia. Halleluia. Aleo dia makasitraka nanadany tondranay tanaty izany vavaka zany amin'izao fotoan'izao tsika dia anaraka hira anankiray hiran'ny Joseph Daf izay manao hoe toepo tena hoe amolavola toepotsika tokoa ny Andriamanitra andao ny notsika finaritra zany izany tsy moramora ny mankato manefy ny sitrapo mandany tenako tsy moramora ny manaraty milanja ny azy fijalinao Kristy manompo anao Jesosy tsy voatery ampifaly ahy ny nofoko mangahy ahy fa mazovana ny fanahy ny fanamasina ny tena amiko no tena rena dia ny miaina amin'ny fanitretena fara ny lalanao no lalako zay sitraka no sitrako ny herinao no heriko tsy zay teko fa zay tinao ny fievitro tsy mba fievitrao akato ny sitraponao atao aneny sitraponao indrandray tosarotrikena fa ny fiainana dia fanitretena zaho ane tsy maintsy miena aleko mietry farany ambany isandratanao ambony zany hoitany vazantany farany lalanao no lalako zay sitraka no sitrako ny herinao no heriko tsy zay teko fa zay tinao ny fievitro tsy mba fievitrao akato ny sitraponao hoinona no atahorako
raha ianao no ato anatiko ko inona no mampanay fa amin'ny heriny fanay andro soa tsy aia fa raha ny lalanao no lalako ny sitraka no sitrako ny herinao no heriko tsy zay tiako fa zay tianao tsy fievitro fa fievitrao atao aniny sitrapona Alléluia. Alléluia. Mino hoe ianao fa amin'izao fotoan'izao Andriamanitra dia efa namolavola tokoa ny toe-potsika izay tsy nety izay tsy mifanaraka taminy dia efa novainy zany efa novolavolainy. Amin'izao fotoan'izao tsika dia angataka ny rahalahy novolaina hitondrantsika anatin'ny fampahirezana hitondra tenin'Andriamanitra mampiasan'Andriamanitra mahery vaika izy io meno finaritra ary toko. Alléluia. Mankasitraka anao hatrany ranavavy mahery eo amin'ny tompo manome an'izany ndraikitra izany voninahitra ao n'Andriamanitra irery hatrany ary manonona hatrany fiadanan'ny tompo ho aminao hatrany hatrany sy ny ankonanao indrindra ianao zay tonga eto amin'ity toerana ity amin'izao fotoan'izao tsika anaraka fampahirezana foy kanefa mialohan'izany dia tsara raha hivavaka isika metraka an'izany mba tsy izay teny ao an-tsaiko na zay tiako ho tenenina no voalaza eto fa zay sitrapon'Andriamanitra marina sy izay kinendron'Andriamanitra amin'ny fiainantsika sy ianao amin'ny tiny ity dao tsika hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy raha eo amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy tompo mankasitraka anao hatrany zay ny amin'ny tombontsoa sy fahasoavana lehibe indrindra zay omeny ianao tahaka an'izao averiny aminao hatrany voninahitra indrindra ny amin'ny tiny ity tompo raha anambara izara an'izao teny zao amin'ny reto vahoaka anao rehetra ireto tompo Andriamanitra mangataka aminao hatrany mitenena amin'ny lalam-panomponao vonina iaino zay Andriamanitra aoka izay tompo ianao tompony anokatra ny vavanay ny fananao masina no anendriny lelako amin'ny teny ity tsy teny mihoatra nalatsaka fa arak'izay tena faritra maro drefy ho apetraka ao tompo Andriamanitra no ho tanteraka amin'ny fiainany tsirairay avy amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy raha kofako amin'ny raha salvevinao zany misaotra indrindra iray eo amen amen zao tsika amaky tenin'Andriamanitra isika amin'tiny io ty hiditra amin'izao fizarana zao zay tenin'Andriamanitra izay ovakitsika ao anatin'ny Jeremia 9:7 Jeremia 9:7 vakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy tompo fehezo amin'ny kalesy ny soavaly ary hitangeno ny soavaly fitaingina mijoro tsara ianareo ka samy misatroka fiarovan-doha fotsio ny levina miakanjo ny akanjo fiarovan-tena Alléluia. Alléluia. Zany ny tenin'Andriamanitra izay hoentiko aminao amin'ny teny io ty satria ny tenin'Andriamanitra dia ny teny amin'ny alalan'ny teny amin'ny alalan'ny mpanompony izay iraniza io maro karazana ny fisehon'Andriamanitra izay fampizarany amintsika hoy tamin'ny ao ambony tena anao hoe misy vesatra zay apetraky ny fiainana apetraky ny fahavalo koa eo amin'ny fiainantsika araka ny teny izay nambarako teny am-pendohana dia tena hoe mavesatra io tsy zakatsika io fa kosa Andriamanitra dia manangana antsika foana anatin'izany ka izany indrindra no anton'ny tenin'Andriamanitra izay ambarako aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe fehezo ny kalesy sy ny soavaly ary hitangeny soavaly fitaingina izany hoe ianao zany ao anatin'ilay zavatra mentsady eo amin'ny fiainanao iny dia tokony tena hoe manana fiomanana goavana ianao anatin'izany rehefa misy zavatra miseho zany dia tsy maintsy misy zavatra volavolaina raha olana io dia mamolavola vaolana zany sika zay le izy raha ohatra ka hoe anangana zavatra dia mamolavola ohatra hoe anangana trano zao tsika dia tsy maintsy misy plan homanitsika ao vao manomboka ale izy sika tahaka izany mihitsy amin'Andriamanitra ary inoko fa ny tompo efa miaraka aminao sady amin'izao anazavany sainao ao anatin'izany satria
mijoro tsara izy nareo ka samy misatroka fiarovan-doha ny tenin'andriamanitra dia mampianatra atsika ho tena hoe olona manana fahavononana manana ny fahendren'andriamanitra ny fahalalàn'andriamanitra matotra tsara mailo tsara isan'andro isan'andro amin'ny zavatra atao satria fantatsika tsara fa fiazakazahana no ataotsika ety amin'izao tontolo izao matoa zasy ianao eto amin'ity live tya dia tena hoe zava-panahy miresaka zava-panahy tsika vavaka moa ny atao fifandraisana amin'andriamanitra dia fanahy zany ka ezo antsika mila miomana tsara fotsio izy ny lefona miakanjo ny akanjo fiarovatena araka ny tenin'andriamanitra moa zany any amin'ny efesianina any zany efesianina toko faina any dia milazany zany afedin'andriamanitra rehetrarehetra zany mba tena maro jery tsara tsika amin'ny zavatra rehetra ataotsika ao anatin'izany mila mandray andraikitra tsara tsika amin'ny zavatra atao miaraka mientana sy izaho rery na irana bavo rery fa isika rehetra indrindra ianao za manatrika eto amin'ity toerana ity miara-mientana mba tena hoe ho fanamafisana ny fiaraha-mientana amin'ilay fanjakan'andriamanitra satria izay ihany manko zany ilay tanjona any amin'ny fanjakan'andriamanitra koa satria ny tompo manana planina tsara ho atsika dia izay mahatonga azy tena mandefa ny teniny mba hatonga atsika tena ho mailo tsara satria volan'ny fitsanganany ty ho iaho araka ny nambaran'ny mpanompony ny volana teo aloha dia nilaza tamintsika fa tena volan'ny volan'ny misy volan'le nambaran'ny mpanompon'andriamanitra mibanjona tsara araka ny nahazo any petera ilay tsy mibanjona an' jesosy kristy fa mila mibanjona tsara zany tsika amin'ity fotoanyity mila tena olona manana jery tokana fifantohana zay le volany fifantohana any amin'ilay tompotsika any amin'ilay andriamanitra ilay tompony hery mifantoka tsara tsika satria hitsangana ampitsanga amin'ny tompotsika hoy ny tenin'andriamanitra izay nambarana any amin'ny tenin'andriamanitra zay tenin'andriamanitra ao amin'ny salamina roa amby zato andimy telo amby folo eo nambarany mpanompony zany mifantoka tsara tsika zany any amin'ilay fitsanganana amin'izay tsika tsy mety hoe enjerana mety hoe tsy ampy fitaovana satria nahoana ny tenin'andriamanitra amin'ny teny amintsika ao amin'ny romanina 8:15 hoe amin'ny anaran'i jesosy fa satria tsy nandray fanam-pandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo fa nandray ny fanahy zanaka natsangana izay atsotsika hoe aba ray izay zay nambaran'ilay tenin'andriamanitra zay nambarany paoly ho an'ny romana ho anao ihany koa zany amin'ny anaran'i jesosy kristy ny fanahy ny teny izay mampitsangana anao amin'ity fotoana an'io tya lay manome anao manome atsika ilay fitaovana rehetra ilaitsika le fitaova-bedina mahery vaika ilay tenin'andriamanitra sy ilay vavaka izay nampianarin'i jesosy ombenombeny tamin'ireo mpianana hatramin'izay ary ianao ihany koa ilay mpianary jesosy amin'izao fotoana izao tonony amin'ny tenanao ampinoana amin'ny anaran'i jesosy kristy hoe izaho koa ilay mpianary jesosy dia mandray andraikitra ianao zany ary ilay fanahin' jesosy kristy izay nambarana fa ho tonga io tsy ilay fanam-pandevozana sanatria fa ilay fanahy manangana an' jesosy kristy zay koa ilay manangana anao amin'ny kery amin'ny fahefana tononoko aminao zany amin'ity fotoana n'io ty satria izy ilay andriamanitra manana ny hery sy ny fahefana tsy leo ny vavalo amin'izao fotoana izao ary dia ambarako amin'ny anara-maherin' jesosy kristy fa ianao ilay tonga eto amin'ity toeranyity ianao indrindra ilay ho ampiasain'andriamanitra ianao indrindra ilay hitondra ny ankohonana ny fiangonana ny olon-drehetra ho any amin'ny fahatsaran'andriamanitra ho any amin'ny fitsanganana mahagaga ho any amin'ny fahombiazana tanteraka aleloia voninahitra ao an'andriamanitra irery any ny tompo any hitahantsika hatrany hatrany ary izy ameno anao amin'ny fahafenona tanteraka ilay andriamanitra tompony zany rehetrarehetra zany dao tsika hivavaka dao tsika ametraka n'izany teny zany eo ampilatanan'andriamanitra satria izy rery any no afaka tena hoe mameno atsika amin'ny fahafenona tanteraka ary manome atsika herijika tahaka ny herina nanany Eli
izay niazakazaka 10 andro nakany amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra le hery le nanome any Elisa anjarandroa zay koa le ho ananjaranao ny fotoana ity amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy ahafahanao tena hoe miazakazaka amin'ny kely miazakazaka amin'ny fahasoavana ho feny tokoa ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Deo antsika hivavaka amin'izao fotoana izao raha eo amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy tompo misaotra anao hatrany zay tompo ny amin'ny tombontsoa fahasoavana ny teny zay niambaranao tamin'ny teny io ty satria dia ianao dia manome sakafo ho anay hatranehatrany raha masina tsara indrindro ianao ane ny ampitoetra zany ao am-ponay amin'ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra ary tsy verina aminao foana ny teny ambara-patateraka zany amin'ny olonao rehetra zay tonga eto amin'ity fotoanany ity tsy isy diso anjara teto na iza na izy io na kely na lehibe na haritra na tanora tompo Andriamanitra dia ohatenao fehezinao ao anatin'ny fefinao Andriamanitra ka ho asianao an'izany herijika hoentiny makany amin'ny fitsanganana mahagaga ho any amin'ny fahavokarana tena izy. Raha masinao raha kofako amin'ny rasavidinao zany vavaka zany sy reto olona ireto mba ho voaro ny rasavidinao amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy misaotra ray eo amen alleluia. Dia mikondrana bavindray ihany fandarana manaraka dia mankasitraka indrindra ranada mitondranay tanatin'ny fotoanany fampahirezana iny fa dia nahery tokoa izay ankasitrana indrindra ianao voninahitra aman'Andriamanitra tonga ty ampamaranana satsika mandeha ny fotoana tonga ty ampamaranana satsika amin'izao fotoana izao andao tsika hivavaka tena hoe hisotra an'Andriamanitra satria teto izy nampiasa izy no niasa teto ary izay fotoana izay no efa dia tsy noho izahay tsy noho itsika fa no izy rery ihany dia tena hoe mendrika isaorana sy mendrika moderna izy mialohan'izany vavaka fisaorana sy fametrahana ty aly ty ampelantanan'Andriamanitra zany dia amaky ten'Andriamanitra tsika izay hita amin'ny salamy fa-4 andininy fa-7 sy ny fa-9 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ny anjelin' Jehovah mitombo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy andramoka izaho fa tsara Jehovah sambatra izay olona mialaka aminy. Amen. Zany mihitsiny ary mamaky an'izany teny zany fotsiny ary dia efa tena hoe mahasambatsambatra mihitsiny ary ho antsika sianao izay matahotra sy mialaka aminy dia tena hoe ho sambatra tokoa zao sianao ary ny anjeliny hitoby tokoa manodidina antsika amin'ity alina ty ninina asany fahavalo ninina planiny efa noman'ny fahavalo dia daviny amelezana antsika dia verimaina izy satria anjelin'Andriamanitra manalina trisa no anodidina alayntsika amin'ity an'io alaity tendao ara anao zany vavaka fisaorana sy ametraka ty an'ity ampelantanan'Andriamanitra izany tsika raha amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy dia faly izay misaotra anao mankasitraka anao izay misaotra fa tena hoe enikajy emboninahitra tokoa izao fotoana izao satria natrehanao ilay tompony tompo ilay mpanjaka ny mpanjaka ilay filohan'ny filoha ny Andriamanitra avy indrindra zany Andriamanitra nanatrika anay teto tamin'ity androany ity iza moa izahay dadany mba hatrehanao ny fotoana izay ataonay izay mba nomanay kanefa dia tena hoe teto ianao androany ka mankasitraka anao izay raha misy dera raha misy aja raha misy laza sy voninahitra dia averinay aminao rery an'izany fa anao zany ianao ny tompony zany tompony hery ianao tompony laza tompony voninahitra tompony dera tompony zao rehetrarehetra izao ianao anao ny zavatra rehetra sy izay rehetrarehetra eo aminy dia mankasitraka anao izay misaotra ny amin'ny teny izay nomenao anay indray tamin'ity androany ity misaotra ny amin'ny fampiasanao ny mpanomponao anao rery ihany ny voninahitra raha andeha atory izay amin'ity ality dia apetraka feno ampelantananao ny tontolo alinanay mahaizina ny alina dada maro ny fahavalo mihelihely eny amin'ny rehetra eny irany devoly fa zany rehetra zany dia tsy mahakasika anay satria teninao efa manambara fa ny anjelinao dia alefanao hitobo manodidina anay ka tena atory izay tsy anana ia tsy anatahotra fa tena hoe atory azo torimasomamy mihitsy raray avy ho andreo olona zatra hoe tsy mahita tory na hoe sarotra mahita tory dia amin'ity an'ity tena hoe atao fitsapany dada fa mandrotsirotsy azy mihitsy ny fananao atory tsy ananana ia izy ao mba nielatra ao dia mankasitraka anao izay misy koa any anatanay ravavinay mbola miperinasy tafio ny herinao izy ireny misy voandeha hiasa dia tafio ny herinao izy ireny arova izy ireny dada afao manokana izy ireny ianao mampahomby azy amin'ny asany
ianao zay andeha mody amin'izao fotoan'izao mety hoe ny andalana ody ianao hitantana anazy tsy ho azon'ny mpangaro-paosy tsy ho azon'ny mpanolana tsy ho azon'ny mpakankeriny tsy ho azon-doza tsy ho azon'ny accident tsisy faratsiana mahakasika ny zanakao dadako tena hoe samy tonga somatsara ny atokantrano ny tsiraray avy raha kofanay feno amin'ilay ranao sosaribily ny tsiraray avy teny fosainy fanahy indrindrandrindra ny ainay dia raha kofanay amin'ilay ranao sosaribily tsy ho andalovan'ny fanafafatesana ny tokantranonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia misaotra anao izay tena tianay ianao dada misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao anay satria ianao efa tianay taloha alleluia amen amen izay ny fotoana antsika tamin'ny tendran'ity izay no masaka azy natolotra kasitrana ny tsika tsiraray avy nanatrika hatramin'ny farany hitsotrano anao izay amin'ny alala le teny amin'ny salamy 23:6 manao hoe entoko fahasoavana sy famindrapo anaraka anao amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra hoatran'i Jehova andro lava isika amen amen dia ataontsika amin'ny tenantsika rehetra entoko fahasoavana sy famindrapo anaraka amin'ny andro rehetra iainako dia toetra hoatran'i Jehova andro lava aho amen amen samy tain'Andriamanitra tompoko